eo amin'reto tokantrano roa rehefa alahady ny andro. Vavaka ireto olona efa mianaka rehefa mifanena tamin'ny ralisy mpivalom-bodirindrina taminy. Manambola kitry, manambola reo, andeha hoazy zato izy. Tananareo aloha andefa, raha za aloha dia tsy hoany. Sauf mba fanaovako repos dia toute la semaine efa miasa foana. Ny ao an-trano indrehana, ny any am-piasana indrehana. Aloha ilalà dia ngamba mba dia mitsangatsangana mba hanao repos izay menakafy. Dia lasa miresaka izy mivady. Zaho dia tsy naheno manitsy e. Inona no fantatrany tao? Tsinay nanomboka indray ny herinandro mavesatra. Ny ao an-tokantrano tsy misy filaminana fa korontana sy fanahina lava izao. Tena mahasosa sy mahakamo mihitsy izy mahita azy ty demande firy zao na rehefa tesy roa hatramin'izao mbola tsy nahitana valiny ihany. Angahinao hoe za zao efa impirimpiry na fanadinana tsy mety afaka mihitsy. Efa tena mampieritreritra sy mankivy mihitsy a. Ny akoho ary moa ty miasa mandreraka sady karama kely nefa tena efa osy. Ary tsy dia afaka misy miasa firy intsony. Ny anareo koa moa ty ohatran'ny variana fotsiny mihamiry fa toatrany tsy tena misy mianatra loatra atao trano. Allo misy aloha ivavaka kely eny. Tombo ianao izay mahazo toy izao. Ampio izay. Ampio ny fianakavianay amin'izao fahoriana sy fahantrana mahazo anay izao. Izany mangatara hoe araka ny sitraponao. Mipetraka tato amin'ny tokantrano ity loatra ny olona namavo. Ary tosaribahana mihitsy ny fahitana azy. Ny akizitina rahamanitra ka ady lava ny tao an-trano. Sono un po'
zany dia anazy ireny no jesosy kina mangananao antsony miditra indrindra ry zareo nanomboka ny tovyteny ka ny epistily faharoa toko fahadimy any Korintiana no toreny pastera raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo-baovao izy. Rehefa avy nanazava ny mpitandrina dia toy izao no namarana ny teny. Ny olona ao amin'ny Kristy dia olona tia azy, matahotra azy ka mankatoly ny teniny. Ny olom-baovao dia olona miarina ny fanaony ratsy rehetra ka tsy mihevitra ny tenany intsony fa Kristy no antony velomany eto an-tany. Ny olona ao amin'ny Kristy zany dia manankina ny fiainany tanteraka aminy. Rehefa no tao an-trano izy ireo dia toa tsy nahitana resaka firy, samy nieritreritra tao am-pony ny teny ireny. Teo am-pisakafoanana nefa dia nahagaga fa raha manitra no mitarika ny vavaka, tsy fanao zany fa hoy izy. Misaotra tompony ny tovyteny fa na dia mpanota azy izay dia mbola tsy fonao mamelana fa tsonay ovay ny toetry ny fonay ho tena tianao tokoa ary ampio izay nakana fiainana tanteraka nanao. Taorin'izay dia nangingina indray aloha ka ilay zanany vavy no namaky ny fananginana. Tena mahagaga sy mahatonga saina mihitsy ilay toriteny natao tandrina tao ary toa ohatrany natao anahy mihitsy ilay izy. Tena nanohina ny foko tokoa raha iny toriteny iny. Raha tsy hiova amin'ireny io dia tsy hiova intsony. Andeha leka ngamba kina amin'Andriamanitra amin'izay fiainantsika hony. Marina mihitsy ny anao raha matoa fa tokony mitovy amin'ny olona rehetra tsy mivavaka ihany tsika. Nanonay ilay toriteny teo andesika raiky izy anakina ny fiainantsika amin'Andriamanitra ampy izay milasa leraka ny fo tebotebo lava zao tsy mahita fifaliana fa toa ady lava miterenina loty. Sady efa ela be sika sy talim-piangonana sao dia mba antsomy tompo lahy iaho sao. Marina tokoa ny ianao rangahy eno sady atao fa voavidy kiraro aniany atao fa vaovao tianao atao fa vetintsika ny fiangonana sy poetetra asoantsika ny fiangonana tsy sitondrapalio ohatra vaovao sy kiraro vaovao fa andao
Mitsambatena tsara tokoa ile toloteny pastera tao iny a. Ary ohatrany ka izany mihitsy zao no resahana aminareo ary ohatrany ramasina daholo va izany Mamangina nefa diatran'olona mainy a. Mpanovainy tompo tanteraka ny fiainanay. Mahafinarintana aminay tokoa ny dera tompo satria japanay fa vivana lehibe teo amin'ny fiainanay ny fananana azy. Koa dia faly tokoa izay mizara mizara namana. ka mba lazaonay hoe izao mampamiramirana manareo izao tsy zany mantsy fa mbola maromaro zahay nandresanay tany fiangonana fa raha misy olona ao Kristy dia olombavao izy nanaitra ilay koa izay tokoteny izay miaraka amin'ilay fampianarana manao hoe ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra dia anampianarana ny zava-drehetra nandiny tena raha izahay dia nanapa-kevitra fa hanolotra ny fiainanana Kristy nanomboka tamin'izay fotoan'izay dia miova tokoa ny fiainanay eny fiainana moa tsy maintsy misy olana ihany nefa na misy ary amin'ny olana olombelona ihany dia voasoratra amin'ny baiboly manao hoe Jehova iady anamiady anareo fa nakosa anareo Tena variana ny ilanao, tena mahavariana tokoa izany tantaranareo izany. olo azy dia ahoana zany no tena fandeha Tsotra ihany zareo. inona zany no tokony ataonay mba hampiova ny fiainanay Tsotra ihany anakina ny fiainanareo amin'Andriamanitra. Anikeny Jesosy Kristy ny tompo. Ny fanahy masina ary manampy amin'izany. Avy aloha izy anditsy hanapaka ny fiainanareo. Toa iaraka aminay aminay aminady